Andriamatoa Ramitana Lamamiraha izay commissaire eo anivon'ny CPS Andriamatoa Raintsoanary dia nilaza ary zany anisan'le hoe mahatonga n'izao raharaha zao sakina satria ny avy any ivelany zany mametraka hoe reto le candidat anankitelo reto dia tsy keny ny idirany ao anatin'ilay lisitry ny mpifidy fa ny tena notsongaina tao anatin'izay dia ny candidat anisan'ny voalaza moa zay tamin'ny fanambarany Ramitana Lamamiraha amin'ny hoe noho i Madagasikara nanao soni ny fifanarahany Cotonou dia tsy mahazo milatsaka fidiana ho filoha ny olona nanonga-panjakana. Efa nanokatra devitra mikasika an'izay tsika ireo nanonga-panjakana moa zany raha ny fandehanany tantara araka an'ireto CPS ny karazan'ireto dia ny tamin'ny 2024 ary zay resak'izay efa somary nanokafantsika devitra koa ny amin'ny hoe dikan'izay zany ampolony maro amin'ny candidat ao anatin'ireo lisitra reo no tokony tsy ho tafiditra. Ty resaka manonga-panjakana ty koa moa mbola problema satria ao ny tsy manaiky hoe nanonga-panjakana tsy nanonga-panjakana. Roakim Trisanao koa mbola nanamafy tamin'ny 17 Mey lasa teo tao amin'ny Radio France Internationale fa tsy hankatony fifidianana tao eto Madagasikara mihitsy ny fianakaviam-berezapirenena raha mandray anjara ao anatin'io rajoelina ary nametraka mihitsy aza Roakim Trisanao fa azo kianina ny CES zay nanaiky ny maha-candidat anyity filohan'ny tetezam-bita ty. Dia nisy adevitra be teto tao arinan'io Andriamatoa Raintsoanary tao ny fanlazaiko teo fa mba tiako anokafana adevitra na anomezanao karazana fanamariana na fanazavana mikasika an'ity fifanarahany Cotonou ity. Ahoana marina fipetraka Madagasikara amin'io fifanarahany Cotonou io, nanao sonian'io tokoa ve tsika ary raha nanao dia inona ny mety ho fitraikany any Afrika any ivelany any ve Andriamatoa Raintsoanary tena mipetraka tokoa io fipetrapetraky ny CPS sy ny SADC io hoe raha nanonga-panjakana dia tsy mahazo milatsaka fidiana ho filoha. Misaotra anao namany Ismaël. Eo anatrehany tsindry ataon'ny fianakaviam-bereisam-pirenena misy mpanao politika miteny hoe ny vahoaka malagasy no andriamanjaka ka tokony ekeny fianakaviam-bereisam-pirenena ny safidiny vahoaka malagasy. Mampalahelo namany Ismaël fa olona bado tsy mahara-baovao tahaka izany no mpitondra an'ity firenena ity. Tsy fantany akory fa ho an'ny fianakaviam-bereisam-pirenena tsy ny vahoaka no andriamanjaka fa izy fianakaviam-bereisam-pirenena satria manambola izy ary mahery izy. Ny teny filamatra ho an'ny fianakaviam-bereisam-pirenena dia manao hoe might makes right, zany hoe ny hery no miteraka irarina. Izay lazainy fianakaviam-bereisam-pirenena ihany no marina fa tsy nisafidim-bahoaka. Tsy nisafidin'ny vahoaka malagasy ihany no tsisy dikany aminy fa nisafidin'ny vahoaka madinika eran'izao tontolo izao mihitsy. Tsarovy ny zavantranga tany Grèce izay foibe ny demokrasia tamin'ny 1 Aogositra tamin'ny 1 no tereny fianakaviam-bereisam-pirenena anao fifanekena vaovao mikasika ny famafana trosa ny firenena Grika. Dia sahiran-tsaina ny Premier Ministre Grika George Papandreou dia nanapa-kevitra izy fa tokony anontaniana ny hevitra ny vahoaka Grika amin'ny alalan'ny référendum satria ny hevitra ity Premier Ministre Grika George Papandreou ity fa ny vahoaka no andriamanjaka. Inona ny zavatra nitranga raha nanao izay fanapahan-kevitra izay izy? Sady tsy nekeny fianakaviam-bereisam-pirenena ny fanaovana référendum tany Grèce no nitereny nametra-pialana ny Premier Ministre Grika. Tany Grèce tanindrazan'ny Léonidas Tezapsidis aza izany firenena foibe ny demokrasia maika tompoka fa eto Madagasikara tsy asian'ny fianakaviam-bereisam-pirenena vidiny izay safidin'ny vahoaka malagasy.
mandraona ny mesazy tompon'andraikitra malagasy ny fianakaviam-be raisam-pirenena indrindra mianaka ho giaziny hony ny volan'ny Ramatoa Lalao Ravanomanana, ny volan'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka sy Andry Rajoelina mipetraka any ivelany. Resaka mampomoe zany tompoko, entina andrebirebena ny malagasy mahantra tsy zatra mikirakira vola be. Matoa afaka manidy kontom-bola any ivelany fianakaviam-be raisam-pirenena, de izy no nanome ny vola ka any amin'ny bankiny no apetraka ny vola dia azony giaziny. Raha ilay olona no tena tompom-bola fa tsy vola nome ny fianakaviam-be raisam-pirenena azy, tsy apetrany any amin'ireo banky tandrefana ny volany raha fetsy izy, fa any amin'ny paradis anketra na any amin'ny paradisan'ny banky izay ivelan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Tsy afaka manontany any amin'ny banky tahaka ireny ny fianakaviam-be raisam-pirenena na oviana na oviana. Oka zava sao dia misy andika vilany koa fa za eto tsy mankasitraka mihitsy ny fisian'ny paradis anketra sy ny paradisan'ny banky, fa izao tompoko ny tiako lazaina. Raha anontany banky any amin'ireny paradis anketra ireny ny fianakaviam-be raisam-pirenena, amantatra hoe manambola ove irakoto dia hiala maina izy any amin'ireny paradis anketra toy ny Nosy Cayman, Belize, Nauru, Bahamas, Gibraltar, Malta, Nosy Cook sy ny sisa. Any ivelany any ny olona manambola dia afaka manao ny zava-drehetra na ara-dalàna na tsy ara-dalàna. Tsarovy tompoko ny raharahany Clearstream tamin'ny 4 tsy fantatro iza no manana ny marina tamin'ny raharaha Clearstream iny, fa izao kosa ny fantatro. Banky fanaovana clearing ny banky Clearstream, zany hoe banky fanafena ny manambola ny volany. Olona maventy no tafiditra tamin'iny raharaha Clearstream iny, raha tsy anomina fa tsy ny filoha Jacques Chirac, ny Premier ministre Dominique de Villepin, ny ministre ny atany tamin'izany Nicolas Sarkozy. Tsy ny raharaha Clearstream ihany no vamba, fa vamba koa ny raharaha Jérôme Cahuzac, ministre ny teti-bola tao amin'ny gouvernement socialiste Jean-Marc Ayrault. Izy Jérôme Cahuzac no nambarany antoko socialiste fa amerina amin'ny laoniny ny teti-bola-panjakana any Frantsa kanjo. Izy ndray no talibentsomanga na ampandositra vola tany Suisse sy tany Singapour. De votery nandroaka azy ny filoha François Hollande tamin'ny mars 2012. Raha roa na telo novamba to Clearstream sy Cahuzac amanarivony ny raharaha tsy tatrasy. Ny antony dia satria tsy misoratra amin'ny anaran'ny tompony ny vola amin'ireny paradisan'ny banky ireny, fa amin'ny anaran'ny numéro na amin'ny anaran'ny orinasa matoto société écran na indrindra amin'ny alalan'ny trust. Ambonin'izany tsy manome renseignement mihitsy ireo tompon'andraikitra amin'ireny banky ireny. Noho izany tsy maintsy manao kolokolo ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha te hafantatra raha manambola ao amin'ny banky any amin'ny paradis anketra irakoto. Izany hoe manambo vola be ny piasa ao amin'izany banky izany. Izany no nitranga tany Liechtenstein, paradis anketra iray any Eropa tamin'ny febroary 20 no tambazany manampahefana Allemand vola 5 tapitrisa euro ny piasan'ny banky izay voaroaka moa tateorina tany Liechtenstein mba amoaka ny anaran'ireo teratany Allemand nanafombola tany Liechtenstein. Ny teraka olana diplomatika goavana tamin'ny Allemagne sy Liechtenstein izany. Raha tia hamantatra misy kokoa momba ny Clearstream ianao, vakio ny boky misy ambadika amidy ery amin'ny librairie mixte. Raha tia fantatra momba ny paradis anketra ianao, vakio ny boky ny trosa manandevo amidy ery amin'ny trano print Luterane. Sazy arangaranga ny fianakaviam-be raisam-pirenena koa ny tsy fanomezana visa andeha any Frantsa. Evindravona koa izany satria i Frantsa tompoko tsy izao tontolo izao. Raha manambola ianao, ary manambola be fa tsy kely, afaka mandeha naiza any amin'ny firenena anjatony, tsy miaradia amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Rehefa tafavoaka any ivelan'ny Madagasikara moa ianao, iza moa ny malagasy anara-maso ny zavatra ataonao any ivelany any.
ampatsevako ohatra ny tenin'ny masovo sinoa Sen Yonggyang izay voatery hiala ny Madagasikara. Izao ny teny nataony teny anosy tamin'ny ministère andralambahiny tamin'ny 17 jolay lasa teo. Hoy nilaza foana izay sinoa fa tsy ekenay ny fanomezana sazy any Madagasikara satria tsy izany hoy izy no vahaolana tsara indrindra ampijanona ny krizy miverimberina eto Madagasikara.